Thank you.
mandrenesary lanitra ary miainory tany fantompo no miteny hoy ny teny soa ampitondrainy fa mpamonjy niteraka ho anareo anio ao tanànany Davida dia Kristy tompo ary Rahaba ry ilainao soavina ny tompo momba anao dia miarahaba anareo indray ry havana nahatratra izao andro krismasy izao izay andro ajerovantsika nahatongavan'Andriamanitra ilay teny tonga nofo tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tonga indray izy amonjy atsika. Anio alahady fa 5 Desambra 2022 izay ibanjina antsika hatrany an Jesosy Kristy amin'ny ilay lohahevitra manao hoe any tompo ny fanjakana. Any tompo ny fanjakana. Andeha hitsangana isika ry havana hidera sy hisaotra an'Andriamanitra amin'ny famakiantsika ny salamo. Iara hideran'Andriamanitra isika miaraka amin'ny mpanao salamo manao hoe avy aoka isika iobo an Jehova, aoka isika hanao feo fifaliana ho an'ny vatolahy mifamonjena antsika, aoka hakeo anatrehany amin'ny fiderana isika, aoka hanao feo fifaliana ho azy amin'ny fihirana isika. Fa Andriamanitra lehibe Jehova ary Andriamanitra lehibe ambony Andriamanitra rehetra izy. Amen. Sika ry havako. Misaotra anao zahay ry Andriamanitra fa nahary arinao anay ny haben'ny fitiavanao anay amin'izao fisiany izao krismasy izao. Tsapanay Andriamanitra fa tompony fanetretena tokoa ianao izay nanaiky ampitovy ho toy ny olona tonga nofo miara-monina aminay.
tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay zanakao malalanao. Dia irainay ianao, ankalazainay ny anaranao Andriamanitra, fa nihevitra anay mahantra tokoa ianao ka tsy navelanao andeha anjambana izahay, fa tena natobaka ao ny fahakakam-pamonjena ho anofo rehetra tsy hankanavaka, koa misaotra noho izany fahasoavan-dehibe izay omenao anay izany. Indrindra Tompo, misaotra noho nanomezana ho anay tombonandro indray ka nahafahanay nahatratra izao Krismasy izao. Koa meteza renao amin'ny lalan'izao fanompoam-pivavahana izao ho teraka indray ato amponay ka hahary anay olom-baovao ao amin'i Jesosy Kristy zanakao. Ny fanompoam-pivavahana ho tanterahanay anio Tompo, ho fanomezam-boninahitra ny anaranao masina dia andraisanay hery, andraisanay fitahiana ary indrindra andraisanay fanavaozana amin'ny andronay rehetra. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ivavakisika. Ny Andriamanitra rainay izay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, dia ilay Jesosy zaza tonga nofo ho anay amin'ity anio ity. Fantatray fa manakambara aminay ianao Jesosy amin'izao andro Krismasy izao, koa dia omeo anay ny fo mahay manetry tena tahaka anao Jesosy mba ahafahanay mandray izay tianao ambara aminay. Dia amin'ny anaranao no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Filazantsara araky ny liko atoko voalohany andiny fahavalo amby roapolo tapany faharoa. Liko atoko voalohany ny andiny fahavalo amby roapolo tapany faharoa no angalantsika ny afatra indray ankizy tanora amin'izao andro Krismasy izao. Rehefa niarana hitsika dia hiara-maka izany amin'ny anaran'i Jesosy, arahaba ry ilainy asoavina ny Tompo momba anao. Krismasy ny andro rankizy tanora. Izany tenin'Andriamanitra izany dia teny nataony anjely Gabriel, teny arabany anjely Gabriel any Maria reny Jesosy rehefa andray fahasoavany Maria satria hiteraka an Jesosy. Isika rehetra izao koa rankizy tanora amin'izao Krismasy izao dia samy andray fahasoavana avokoa isika. Marina izany sa tsy marina? Samy andray fahasoavana avokoa isika rankizy tanora. Nisy zazalahy kely izay Krismasy 5 taona lasa izay, nary ny anarany. Alohan'ny hiditra tao am-piangonana ny ankizy rehetra, ankizy vitsivitsy dia tafaresaka teo tokotany. Rehefa tafaresaka teo ny ankizy dia mba teo koa nary. Dia samy tabataba ny ankizy sady samy faly, samy nanontany hoe inona cadeau anao tany amin'ny Père Noël? Inona cadeau anse tany amin'ny Père Noël? Dia samy mifandrombaka namaly daholo rankizy tanora. Ny ankizy rehetrarehetra tafangona teo. Ny sasany nyteny hoe zahay nahazo akanjo vaovao tany amin'ny Père Noël. Ny sasany nyteny hoe zahay nahazo kilalao. Dia ny sasany nyteny hoe zahay tsy nahazo fa ozy izy dada sy neny hoe atao tsara be ny sakafo rehefa aveo. Dia rehefa tonga teo amin'ny anjarany nary rankizy tanora dia nanontanian'ny ankizy nary hoe ary inona ho any nary tsy niteny mihitsy dia ozy izy nary sady meme
ka tsy hitako ange zay teneniny dia ozy izy ny ankizy fa inona hoe ny cadeau nateryn'ny Père Noël ho an'ny nariko fa nga nary tsy nahazo dia ozy izy nary namaly anazy ka tsisy an'izany Père Noël zany aza nandalo tao aminaiko sady meme nary a dia ozy izy le ankizy namaly any nary nary a zany Père Noël zany nge ka tsy n'existe fa dada sy neny mividy cadeau dia ataony hoe tany amin'ny Père Noël fa nga dada sy neny tsy mividy cadeau anary dia ozy izy nary satria nary ankizy tanora efa tsy teo tsony ny dadany sy ny neniny dia ozy izy nary ka zange a tsy nisy dada sy neny mividy cadeau koa hoe sady meme nary a fa tsy kivy fa rehefa naheno an'izany ndraiky izy tanora reto ankizy nyresaka taminary reto dia nalahelo anary izy ozy izy hoe nary eo tsy nahazoko atao zany se dia sady mbola mine ihany nary tsy nahazoko atao avy ozy izy nareo dia ozy izy le ankizy be dia be hoe mampalahelo nary dia andao omentsika cadeau dia ozy izy nary namaly anazy za nge na tsisy Père Noël nanatitra cadeau aza za koa nge na tsisy dada sy neny nanatitra cadeau aza nisy an'Andriamanitra nanome an' Jesosy ary Jesosy ilay cadeau tsara indrindra nomeny anahy ary zany mbola mahatonga anahy tonga indray atao am-piangonana sady faly nary ankizy tanora tonga indray ozy izy satria isaotra an' Jesosy fa hatrizay nanomeza any an' Jesosy cadeauako dia tsy niova mihitsy ilay Jesosy nomeny anahy fa niaraka tamiko foana izy ary tena tsy niova mihitsy fa rehefa mila anazy dia tonga eo foana izy ho antsika koa ankizy tanora tsy ho anary ihany ilay cadeau tsara indrindra nomen'Andriamanitra tsy ho anary ihany ilay cadeau tsy niova izay nomen'Andriamanitra fa ho antsika rehetra ihany koa amin'ity krismasy ity sika dia nandray fahasoavana tokoa andeha ataontsika amin'ny namantsika ilay teny fiaraban'ny anjely teo ao amin'ny lioko atoko voalohany ny andininy 7:20 tapany 2 arabaony eo akaikinao dia tenenao amin'ilay tenin'Andriamanitra teo hoe arahaba ilainy ho asoavana ny tompo momba anao andeha hivavaka isika Andriamanitra fitiavana ianao nisaotra fa misitraka izany fitiavanao izany izahay nomena ho anay Jesosy ary raisinay ampitiavana izy tonga soa indray ianao Jesosy ato amponay amen.
ivavaksika raha io tonga eo amin'ny fotoana ankalazana ny teninao zahay dia ny tenin'ny fahamarinana teny avy any an-danitra kanefa tonga nofo ho fiainanay ho fampianarana ho fitaizana amin'ny fahamarinana tompo ta io ny teny tena analanay amin'ny aizina ka ampititra anay ao amin'ilay fahazavana lehibe dia i Jesosy Kristy tompony fanjakana mivavaka zahay Jesosy ho an'ny mpanomponao izay hitondra ny afatrao ianao Andriamanitra no ampiteny azy ilazany izay teny nampitondrainao azy avy any an-danitra tafio ny herinao mahagaga izy ray malala zany no vavaka ataonay amin'ny anaranao Jesosy Kristy mpamonjy anay amen araky ny mahazatra eto amin'ny fitandremana Isotry Fitiavana dia ny baiboly dième no amakina ny teny isaky ny alahady farany amin'ny volana ho fampatsiahivana ny antom-bavaka Jesosy Kristy sy ho mariky ny fiombonan'ny kristianina iara-mamaky sy iainy ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha bokin'ny Isaia toko 5 manomboka amin'ny 1 hatramin'ny 9 rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny tompo ny vahoaka mandeha ao anatin'ny aizina dia ahita hazavana lehibe ary ny olona mipetraka ao amin'ny tany izay tandindomin'ny fahafatesana dia hiposahany hazavana no amaroinao ny fifaliany ary nampitomboinao ny firavoravony miravoravo eo anatrehanao izy tahaka ny ravoravona amin'ny fararano sy anaovana antsoantso-pifaliany rehefa injay mizarababo ny olona fa ny zioga mpamoretana nanindry ny vahoakanao ny tsorakazo ny kapohana ny lamosina ny kibay namelezan'ny mpampiasa azy dia samy hopotehanao avokoa toy ny tamin'ny andro nampantosiranao ny Midianita fa ny kiraro rehetra enti-pahavalo ka mikatrokatroka mampiozongozon-tany ary ny fitafiana rehetra voaorona miosindra dia samy hodorana avokoa ho levon'ny afo satria misy zaza teraka ho antsika zazalahy no omena antsika eny antsorony ny mari-piandrianana ary ny anaram-boninahiny dia atao hoe mpitondra mahay Andriamanitra mahery ray mandrakizay andriana mitondra ny fiadanana anao izay anitarana ny fahefana izy ary ampisy fiadanana tsy misy fetra ny seza fiandrianan'i Davida no hipetrahany ary ny fanjakany no feheziny ka aoriny sy ho amafisiny amin'ny rariny sy ny hitsiny hatramin'izao ka ho mandrakizay izany no tanterahan'ny tompony izao rehetra izao vokatry ny firedaredam-pitiavana ho tohizantsika ny famakinan'ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka ny lioka toko 1 andininy 9:20 ka hatramin'ny 7:30 ary ho faranantsika ny famakinan'ny soratra masina ao amin'ny bokin'ny apokalipsy toko 2:20 andininy 1 ka hatramin'ny andininy 9 rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny tompo rehefa bevoka enim-bola ny Elisabeta dia nirahan'Andriamanitra ny anjely Gabriela ho any amin'ny tanàna anankiray any Galile atao hoe Nazareta hakao amin'ny tovovavy fofombadin'ny lehilahy atao hoe Josefa io Josefa io dia taranaka Davida mpanjaka ary i Maria no anaran'ilay tovovavy niditra tao an-tranon'i Maria ilay anjely ka nanao taminy hoe mifaliry no asoavin'ny tompo mombanao hatrany izy taitra tokoa Maria no izany teny izany ka nieritreritra izay mety ho hevitra ilay fiarabana ary hoy ny anjely taminy aoka izay ny tahotra ry Maria fa efa nahazo tombontsoa tamin'Andriamanitra ianao hitoejazy ianao ho tera-day
ary Jesosy no ataonao anarany. Ho lehibe izy sady antsoina hoe zanaky ny avo indrindra. Ny Tompo Andriamanitra ahatonga azy ho mpanjaka handimby any Davida razambeny. Dia anjaka mandrakizay amin'ny vahoaka Israely izy ary tsy hanapahataperana ny fanjakany. Ary nisy famantarana lehibe niseho teny amin'ny habakabaka dia vehivavy anankiray. Ny masoandro no toy ny lamban'ny salorany, ny volana no teo amin'ny tongony, ary kintana 12 no satroboninahitra teo amin'ny lohany. Bevoka ilay vehivavy sady miety jazaka amin'ny taraina satria marary fatratra efa hiteraka. Ary nisy famantarana hafa koa niseho teny amin'ny habakabaka. Indro nisy dragona mena lehibe, manana loha 7 sy tandroka 10, ary misy satroboninahitra iray avy isaky ny lohany. Ny faoka ny apahatelo ny kintana eny amin'ny habakabaka ny rambon'ilay dragona, ka nanjera ireny tamin'ny tany. Teo anatrehan'ilay vehivavy efa hiteraka no nijanonan'ity dragona mba andrapaka ny zanany raha vao teraka. Dia teraka raha vehivavy ka nahazo zazalahy, izay ifehy ny firenena rehetra amin'ny tehimby ka nakarina faingana eo anilan'Andriamanitra sy eo anilan'ny seza fiandrianany. Raha vehivavy kosa nandositra nakany tany efitra izay nisy toerana namboarin'Andriamanitra mba hamelomana azy mandritra ny 790 andro. Amen.
Ny vahoaka izay nandeha tao amin'ny maizina dia mahita mazava lehibe. Fitiavana malala Krismasy 2024 miara-abantsika ny amin'izany. Ary ny firariana ho azavai ny fahaterahan'i Jesosy ane ny fonao, amirapiratra eo amin'ny masonao ny fahazavan'ny Noely. Ary amin'ity Noely ity dia mbola hifidy an'i Jesosy Kristy lay tompo ny fanjakana indray ianao. Nahoana momba indramitsika lay fiteny amin'ny lalao ara-panatanjahantena hoe Jesosy Kristy o zahay makanao foana. Jesosy Kristy o zahay makanao foana. Iverina eo amin'ny filazantsara ka ny Lioka toko voalohany 19 isika riavana ho afatra enti miaina amin'izao Krismasy 2024 izao. Lioka toko voalohany 19 manontolo. Amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ary niditra tao aminy ilay anjely dia nanao hoe arahaba ry lay nasoavina ny tompo mombanao, voatahy samy vehivavy ianao. Ery amin'ny vodipejy misy fanampiny vaky teny. Ny Baiboly manontolo riavana dia manambara ny amin'ny famonjena ao amin'ny Jesosy Kristy. Misy boky 400 ny Baibolitsika protestanta. Misy boky milaza faminaniana ny amin'ny fahaterahan'i Jesosy, isan'izany ny Isaia 7 izay natolotra antsika tao amin'ny perikopa araka ny fanekena taloha. Misy boky anankiroa miavaka mitantara ny amin'ny nahaterahan'i Jesosy dia ny filazantsara araka ny Matio sy ny filazantsara araka ny Lioka. Fa samihafa ny fomba entiny manambara izany tantara Krismasy ny nahaterahan'i Jesosy izany. Ho an'ny Matio dia navesa-danja aminy ny amin'ny Josefa natolotra ho rain'i Jesosy. Josefa saika metraka mangingina any Maria, tsy ampakatra azy indray na dia efa mpifamofo azy izy. Nompitsihan'ny anjely na mangy azy ny anjely, aza matahotra ny ampakatra ny Maria ho vadinao. Ho an'ny filazantsara araka ny Lioka dia nataony navesa-danja ny amin'ny Maria ary dia miresaka ny amin'ny famanginy anjely Gabriela any Maria, ny filazantsara araka ny Lioka. Toraka izany koa ho an'ny Matio dia nasongadiny ny famanginy magy, lay manam-pahaizana, lay manana harena. Fa ho an'ny Lioka dia nomeny lanja ny fahantrano ny mpiandriondry. Samy laza ny amin'ny Krismasy ireo anambarana hoe antonona ny rehetra, ny sokajin'olona na lahy na vavy na manan-karena na mahantra ny Krismasy rehefa atampatrao ny fitantarana araka ny Lioka sy araka ny Matio. Ity toko voalohany 19 ity dia mahavantana antsika raisina ho fiarabana Noely. Kanefa rehefa tena mandinika isika dia hay fony vao hitondra an'i Jesosy amboaka i Maria no novanginy anjely Gabriela ka notononina tamin'izao fiarabana izao. No niditra tao amin'ilay anjely dia nanao hoe arahaba, tsy hoe ry Maria, fa arahaba ilay nasoavina ny tompo mombanao, voatahy samy vehivavy ianao. Ny fiainana Krismasy zany dia tsy hoe indray melatra 4 sy 5 Desambra, fa ny Krismasy dia fiainana mandritra ny 7 volana hitondran'ireny mpianakaviana ankibo ny zaza tahaka ny Maria eto. Fa taorian'izay raha mandray ny Matio sy ny Lioka
dia mbola misy ilay epifania fifaneraserana hitadiavana Kristy vangina anaterana fanatitra ametrahana azy amampanjaka azy izany ilay magniangy avy any antsinanana nandeha hitady an'ilay mpanjaka ny Diosy raha ravina tena ny taona manontolo ny isan'androntsika ny andavanandrom-piainantsika dia krismasy avokoa dia ary sika hiaraka amin'ilay andiny soratra masina raha no niditra tao amin'ilay anjely dia nanao hoe arahaba raha nasoavina ny tompo mombanao voatahy samy vehivavy ianao ny fiarabana mandidina ny krismasy dia fiarabana araka ny dika teny ombonana la hoe arahaba dia fiarabana mifono fifaliana manolotra sy manatitra fifaliana ny fahatelo ny fiarabana mandidina ny krismasy dia fiarabana manolotra fahasoavana ary ny fahatelo ny fiarabana mandidina ny krismasy dia fiarabana manome toky arahaba mifalia arahaba no asoaviny ianao arahaba mombanao ny tompo ny mahavantana antsika dia ny hoe fifaliana noely mifalia fatratry ny noely fa tsy mijanona eo arahaba vanginy ny fahasoavana ary tsy mbola hatreo ihany fa arahaba miaraka aminao ny tompo ny fiarabana noely manonona fifaliana ho antsika raha mamaky ny Efesiana 2:1 fahatelo hatramin'ny fahaenina sika riavana dia milahatra amin'izao fiarabana izao ny entiny mpanoratra mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo isaorana ny Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika izay nitahentsika tao amin'i Kristy amin'ny fitahim-panahy rehetra ny an-danitra araka ny fiainantsika tao aminy fony tsy mbola ary ny fanorenan'izao tontolo izao mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehana isika rehefa no nitendreny-draha teo amin'ny fitiavana isika mba ho azy amin'ny fananganananaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy araka izay ankasitrany fony ho fiderana ny voninahitra ny fahasoavany na nasoavany antsika maimaim-poana ao amin'ny malala fiarabana manatitra fifaliana fahasoavana ary toko antsika izao fiarabana izao irana ny anjely hitondra fiarabana tsy ho an'ny Maria ihany santatry ny krismasy fa ho antsika rehetra miombona amin'izao krismasy hitondrana ny afatr'Andriamanitra izao manolotra fifaliana ho antsika Andriamanitra raha manafatra ny anjely manao hoe arahaba manolotra fifaliana ho antsika Andriamanitra raha manafatra ny anjely manao hoe arahaba rehefa nandreny fiarabana i Maria dia taitra satria nahoana teo amin'ny tontolo Jiosy dia tsy fanao ny miarahaba vehivavy fa nivaiva ny vehivavy iza koa ny arahaba-ndreny fa notononona tamin'ny Maria izay mbola zatovy mazava koa ny dika teny ombonany ny vakina teo zatovavy izany fiarabana avy any ambony avy amin'Andriamanitra izany izany tsy ho faly raha misy olona izay manana toerana ambony manolo-tanana ka miarahabanao tsy ho dibo-kafaliana ve ianao raha olona tsy nampozinao tao anatin'ny andro maromaro na volana vitsivitsy eny taona ny saina no tonga manome afatra an-telefona hoe arahaba na tratry ny oely mamitra fihavanana indray fifaliana riavana ny fiarabana no oely za manao hoe zy mba ny rahaba koa
fa ataovy hoe tonga tokoa ny Noely. Raisom-pifaliana ny fiarabana atolotry ny havana mantsakaizanao. Tahaka ny anjely mitondra hafatra arahaby mifono fifaliana ireny. Raisotony amin'ny avy amin'Andriamanitra ny fiarabana hitondra fifaliana ho anao. Fa ny fiarabana Krismasy afatra avy amin'Andriamanitra nentin'ny anjely dia mitondra fahasoavana. Alahady ny fahasoavana anio. Inona moa ny atao hoe fahasoavana? I Maria dia tovavy tsy mbona nahalala izay ambonin'ny tany akory raha resaka lehilahy. Tovavy tena fanao tsinotsinona ambany toetra hoy izy eo amin'ny tonon-kirany eo amin'ny Lioka toko voalohany ihany 7:70 sy ny manaraka. Ambany toetra nefa dia ny angaran'Andriamanitra no fidiny tao anatiny maro mba hitondra ny Jesosy loharano mpamonjena. Ny fiarabana nentin'ny anjely afatra avy amin'Andriamanitra dia manolotra fahasoavana, mampatsiahy ny fahasoavana, famonjena, tsy vidim-bola, tsy anaovantsika ezaka be dia be na kely akory azy, fa raisina tolobotsitra, ametrahana famonjena ao anatinao. Fahasoavana izany. Tolorana famonjena ianao. Efa vita ny famonjena. Ny mandraisy izy. Ny fiarabana Noely dia tsy fifaliana ihany, fa fahasoavana kosa satria Andriamanitra manafatra amin'ny alalan'ny anjely. Fa tolorana famonjena ianao. Mitondra any Jesosy Kristy mpamonjy eo amin'ny fiainanao ianao. Fahatelo, ny fiarabana Noely dia fanomezan-toky. Hoy ny soratra masina, ny tompo momba anao. Ny tompo momba anao. Heveriny hoe ao anatin'ny fahatairana reo amin'ny 9:70 dia natahotra i Maria. Efa nitononona tamina ny tompo momba anao, fa natahotra izy. Mana inona ny hevitry fiarabana ity? Fa mazava tsara, tsy mila hazavaina betsaka ao anatin'ny fiarabana ny anjely dia mitondra afatra fanomezan-toky. Tsy irery ianao fa ny tompo momba anao. Akaikinao ny tompo. Imanoela ny tompo. Andriamanitra aminao ny tompo. Izay no fonosiny afatra Krismasy. Betsaka ry havana ny olona mety very toky satria izy rery ny ao an-trano. Fa tokony hanaitra ny fiarabana Noely, ny tompo momba anao. Tsy hoe ao ianao sy ny tranonao, fa ao ianao sy Jesosy Kristy mpanjaka ny tokantranonao. Ao ianao sy Jesosy Kristy tompo sady mpamonjy ianao. Momba anao ny tompo. Fiaraban'ny anjely dia fanomezana toky, fanantenana, tsy ny amin'ny anio ihany fa ny amin'ny ho avy indrindra koa. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, mety koa very toky ianao no ny antony samihafa. Mahoraka ny hoe tsy mandray vola ny mpiasa, dia very toky ve zany? Momba anao ny tompo. Raha ataonao lisitra izay mety heverinao fahaverezan-toky, dia ity fiaraban'ny anjely ity no manarina, mamerina ny toky ho anao.
ny tompo mombanao. Ny Noely riavana dia anafara n'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny fiaraban'ny anjely manao hoe ny tompo mombanao. Riavana malala, ireo telo ireo no hevitra mafonja fonosin'ity fiarabana mahavantana antsika ity. Ho 5:telonjato andro ravahan'ny fifalinane ny andronao satria nandalo ny Krismasy 2022 ny fotoananao. Ho 5:telonjato andro feno fahasoavana ny fiainanao satria nandalo ny Krismasy 2022 ianao. Ho tontolo andro 5:telonjato feno toky sy fanantenana ny fiainanao satria tsy nandalo foana taminao ny Krismasy 2022 fa nandraisanao ny afatra avy amin'Andriamanitra miditra eo amin'ny fiainanao manao hoe arahabara ny nasoavina ny tompo mombanao. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Iombavaka sika riavako. Ato anatin'izao Krismasy zao Tompo no atsapana indray fa Andriamanitra tsy manavaka tokoa ianao fa niza olombelona na lahy na vavy na zaza na tanora na ankizy na olon-dehibe niza dia samy misitraka ny fahasoavan-dehibe izay nomenao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Enao Andriamanitra miarabanay ka mitaona anay mba anampifaliana mandrakariva. Fifaliana tokoa satria zava-dehibe no nomenao anay. Misaotra Tompo fa Andriamanitra mizara fifaliana enao. Enao Andriamanitra miarabanay ka mitondra fahasoavana ho anay. Izay fahasoavana mitondra fahamonjena mamaim-poana ho anay tsirairay avy. Enao Andriamanitra miarabanay ka manome toko ho anay tsirairay avy ireto. Fa te analanay ao anatin'ny tahotra enao Tompo. Fa manome toky anay kosa. Fa momba anay, tsy mandao anay amin'ny androm-piainanay rehetra. Tompo malalo, Jesosy Kristy mitondra fifaliana. Jesosy Kristy mitondra fahasoavana. Jesosy Kristy manome toky tokoa no nomenao anay isan'andro ary miara-monina aminay isan'andro. Misaotra noho ny amin'izany fahasoavan-dehibe omenao anay izany. Fa ankehitriny dia ifona anay eto anatrihanao Andriamanitra fa raha nahary anay ho tanteraka ianao ary raha nanome anay an Jesosy Kristy mba tena hahatonga ny fiainanay ho tanteraka sy tonga lafatra tanteraka. Dia mifona aminao izahay fa ny fahotanay no manakana anay tsy afaka ny hisitraka izany. Mifona aminao izahay Andriamanitra fa ny fahotanay no nanakana ilay fifaliana izay efa nomenao anay, no nanakana ilay fahasoavana indray, no
mampisy ny ahiasy ny tebiteby tahotra mandrakariva eny amin'ny fiainana eny. Tompo malalo mifony izahay, mamindrafo aminay. Ankehitriny dia iraisinay am-pifaliana, ny fahasoavana sy ny teny fanomezan-toky izay omena ho anay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay namonjy anay. Amin'ny nalana anaovanay izany vavaka izany. Amen. Riavana malala, ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra mizara fifaliana, manome fahasoavana ihany koa, ary Andriamanitra manome toky ho antsika mandrakariva. Ho antsika izay nibebaka marina teo anatrehany, mitsangana ary andray ny teny soa mahafaly ho famelan-kely koa izay atolotry ny Tompo ho antsika. Ary io ny anjely taminy, aza matahotra, fa indro milaza teny soa mahafaly ho an'ny olona rehetra aho, fa mpamonjy niteraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy Tompo. Ambara riavana fa voavelany ery koa reo noho ny anarany masina. Miderany Tompo. Amen. Oh
olona fa voelaheloko ary avako dia samy manambarany finoany tokoa eo anatrehan'ny tompo ka ny fanekempinoana apôstôlika no iarahantsika manonona. Mino an'Andriamanitra Raisto mpanao lanitra sy ny tany aho ary mino an Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitotoroana tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Virginy nijaly raha nanapaka Pônty Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevina nidina tany amin'ny fiaina tsy hita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra Raisto avy any aviny tsara mivelona sy ny maty mino fanahy masina aho ny fiangonana masina manera an'izao tontolo izao ny fiombonan'ny olona masina ny famelan-keloka fitsanganan'ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Tonga eo amin'ny fotoanan'ny asa vavolombelona isika riavana arak'izay fanano manana antsika hatrany hatrany dia ity alahady 5 volana Desambra 2022 ity tsy atserovantsika naterahany Jesosy mpamonjy ihany fa alahady farany amin'ny taona koa dia anataterahantsika ny voasoratra ao amin'ny tetikandro ny amin'ny alahady ny fahasoavana. Alahady ny fahasoavana izay anamariantsika fankasitrahana an'Andriamanitra amin'ny fitiavana amin'ny fo feno fifaliana ary anamariantsika an'izany amin'ny fanomezana entimanana ny asan'Andriamanitra hatrany. Ny teny hoe fahasoavana dia mahavantana ny olona na dia tsy mpanaraka ny fivavahana kristianina azy izy. Fa samy hafa be ny hevitry ny teny hoe fahasoavana any ivelan'ny fiangonana sy ety anivon'ny fiangonana izay miaraka amin'ny soratra masina. Ao amin'ny Korintianina 1:5-10 Paoly apôstôly dia miteny manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao aho. Indraindray raha tsy tenenina hoe matetika dia andravan'ny olona ny fiarakodiany izany teny izany. Hitantsika koa any atokantrano amin'ny reny plaque kely misy andin-tsoratra masin'ireny. Fa inona ny ao an-tsainao raha nametraka n'ireny teny amin'ny fiara ianao, raha isan'ny manan'izany any atokantrano ianao. Ara-tsoratra masina ny fahasoavana dia fehezina amin'ny hoe fanomezana tsy tokony ho anao nefa nomenanao. Ny fahasoavana tsy hoe fifaliana ihany niteraka fifaliana, fahombiazana teo amin'ny fianarana na teo amin'ny asa na fahazona tokantrano na izay nandraisana hompandray sy nanaovana batisa, tsy izany ihany. Fa ny fahasoavana dia ilay Andriamanitra miaraka aminao, ilay Andriamanitra manomeny tsy tokony ho anao. Na azo hery ianao raha tsy salama, afaka nandingana ny tsy fahasalamana. Na azo hery ianao raha tojo fahoriana, afaka niotra ny fahoriana. Na azo hery ianao raha tojo tsy fahombiazana ary afaka nanao dingana bebe kokoa mihoatra amin'izay tsy fahombiazana izay. Izany dia fahasoavana avokoa. Dia tonga amin'ny teniny Habakoka hoe na tsy mamontsina aza ny aviavy, tsy misy voany ny oliva, vonoina ny omby ao am-pahitra, mbola hifaly amin'ny Jehova ihany aho. Izay ny tena fisaorana noho ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ry havana. Tsy hoe manao rakim-pisaorana satria na omby na tojo fifaliana, fa ny tena kristianina miaina amin'ny fahasoavan'Andriamanitra dia afaka manao rakim-pisaorana na tojo
fahoriana sy ady fizahanytoetra azy. Ndeha ry havana, nanamakivaky taona feno fifaliana sy fahasoavana ny fanesy ianao, nanamakivaky taona mety todotry ny fahoriana sy ny fahatsoam-panantenana, fahasoavana ny mbola ahafahantsika mankasitraka an'Andriamanitra amin'ity krismasy alahady farany amin'ny taona ity. Fahasoavana avokoa na ahafahantsika nahatafita ny taona 2024 natao amin'ny sarotra, natao amin'ny mora. Homariantsika amin'ny tandrozotrany rakitra izany dia asehoy fa tena fo feno fankasitrahana no ny fahasoavan'Andriamanitra tsy hain'ny vavatononona no entinao manavao fanoratena indray hiandrandra taona vaovao 2024 amin'ny fifaliana, amin'ny fahasoavana ary amin'ny toky sy fanantenana nanafarana antsika. Dia ny mpitandrina mpiara-miasa no hanona ny hira ho fanentanana antsika anatanteraka an'izao alahady ny fahasoavana izao. Zay efa no manao tanterao amin'ny fifaliana sy ny fitiavana fankasitrahan'ny tompo izany. Amen. Ndeha ho farana antsika mivavaka ry havana izao alahady ny fahasoavana izao. Mitsangana isika mianakavy. Tompo nanamarika ny alahady ny fahasoavana izahay, ho fankasitrahananao ny tantana ny fiainanay, ho fisaorana anao na tanteraka izany fiainana izany araka ny fahendrenao. Natao amin'ny sarotra, natao amin'ny mora, tamin'ny alahelo na ny fifaliana, ny fizahan-toetra sy ny fandresena dia indro tsapanay tokoa, fa ny velomanay isan'andro ny fahasoavanao. Dia ny sesina nolona ny altaranao masina izahay, ho mariky ny fankasitrahananao nanolotra ny fanomezana, toa tsy mifamatra akory amin'ny fahasoavana na ampifahasoavana ny velomanay nandava-taona. Kanefa Tompo, hitanao ny tao am-poninay, fantatra koa amin'ny antsiparia ny fiainanay. Ankasitrao izay vitanay ary vonina izay hanohy ny lala ny fahasoavana miaraka aminao ao amin'i Jesosy Kristy zanakao. Misaotra indrindra Tompo ny amin'izay mbola hiarahanao aminay indray ary hitarihanao lalana anay ho amin'ny mandrakizainao. Fahasoavana tsy an'ny vavanay tononona koa ny amin'ny mandrakizay efa homaninao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
mivavaka sikariavako. Isaorana ianao Andriamanitra fa fiainam-pifaliana, fiainam-pahasoavana, fiainam-piadanana trandry no atobaka ao amin'ny fiainanay tsirairay avy. Indreto izahay misitraka izany. Ankehitriny dia tsaroana eto Andriamanitra ireo madinika ao izay tsy mba afaka mankalaza ny andro na hatongavany zanakao. Mety noho ny tsy fahafantarany fa ho azy ireny ihany koa nahatongavanao Jesosy. Mety noho ny tsy fananany ka manaka anazy ireny tsy mba ho isa no tonga ato amin'izao tranonao masina izao. Mety noho ny asa mandraraha maro samihafa. Mivavaka ho azy ireny izahay Andriamanitra, izarao fitiavana ny madinika ao. Tsaroana imbavaka eto ihany koa ny kamboty, ny mpitondra ny tena, ireo azo pahoriana rehetra Andriamanitra, tena misy izany amin'izao fotoana izao. Tompo, izarao fitiavana izy ireny, ampaherezo izy ireny, ary ampitraka ao izy ireny. Mba tena ho fantany tokoa ary tena ho tsampany tokoa fa nahatongavanao Jesosy dia ho azy ireny ihany koa. Tsaroana hatrany mivavaka ho an'ny fiangonanay Andriamanitra izay vavahady idiranay any an-danitra. Tompo, ataovy loharano hipirany fahasoavanao ny fizaram-pitiavana izay omenao ao amin'i Jesosy Kristy amin'ny fiangonanao, ka ho loharano andraisanay toky avy aminao isan'andro ihany koa. Tsaroanay ny mivavaka ho an'ny firenenay Andriamanitra amin'izao Krismasy izao. Ataovy mahita fiteo io masonao ny vahoaka malagasy rehetra. Amin'irao fo ireo izay tsy mbola mahafantatra fa anao Andriamanitra ny fanjakana ary tompon'ny fahefana rehetra ianao. Tsy ny kely indrindra fa izay tsirairay avy ireto Tompo, izay nantsonao, izay tsirairay avy ireto izay nofidinao hatramin'ny mpitandrina sy ny ankohonany, eny hatramin'izay kely indrindra aminay tonga eto. Tompo, efa namaly ny antsonao izahay, koa arovy, vimbino, tantano ny fiainanay amin'ny tsipriany. Ka ianao Jesosy mihitsy no manova ny fiainanay satria efa anao izahay, koa manjaka ry Tompo ny fanjakano amin'ny fiainanay tsirairay avy. Rainay eo izay ny an-danitra, ho amasinana eny anaranao, ho tonga eny fanjakanao, atao eny sitraponao, ety atantaka ny any an-danitra, omeo anay noho izay nasahaza ho anay, ary mamelany eloko ay, tahaka ny namelanay izay meloko taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoary ny Tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Hitahy anareo aneny Tompo ka hiaro anareo. Hampamirapiratra ny tavana aminareo aneny Tompo dia hamindra fo aminareo. Anandratra ny tavana aminareo aneny Tompo dia hanome anareo fiadanana. Mandiana amin'ny fifalian'ny Tompontsika. Amen. Jesus.
ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.